Mihira firam-baovao ho an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra, sady matahotra, fa ambony ny Andriamanitra rehetra izy. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza an'i Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Faly miarabantsika rehetra izay tonga soamantsara eto amin'ity fandarana ity, ary mirary sabata mahafinaritra ho anareo. Engany ity tontolo andro ity mba hitondra fifaliana, fiadanam-po ary fiadanan-tsaina ho an'ny tsirairay avy, indrindra aingam-panahy vaovao indray miaraka amin'i Jesosy tsika anio, iaraka idera azy, iaraka ankalaza anazy, iaraka ivavaka ary iaraka iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba manokana indray. Koa engany ianareo ahita fifaliana, ahita fiadanana ary ahita fafinaretana miaraka amin'Andriamanitra androany, dia tonga soa daholo tompoko, na eto Frantsa ianareo na any Madagasikara, eny manerana an'izao tontolo izao dia miaino finaritra n'ity fandarana ity. Andriamanitra ny hitahanareo rehetra ka ahazo ny fahasoavana avy any aminy ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Ifakaiky ilay andro malaza, isokafa ny lalitra re, ka isehoana tena mazava, ampisava ny lalina re. Halleluja, hosana ry tompo, halleluja mireto mpanompo, iompy anao zahay ry ilay mpanjakana. Hallelujah, Ewanilia, ifakaiky ilay fandresena, movoana ny fasana re, ka hitsangany ireo zay mekena, ho mpandova ny lalitra e. Hallelujah, hosana ry tompo, hallelujah, wiretu parumpo, iompy anao zahay ry ilay mpanjakana. Hallelujah, Ewanilia fo. Iaraka ivavakitsika, Andriamanitra Rainay Masina tsara indrindra izay ny an-danitra, sotranao izahay satria nomenao tombontsoa indray amin'izao sabata maraina izao, ia koa aketo anatrehanao, iantso ny anaranao, ankalazanao amin'izao fotoana izao, amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy, na izay eto, na ireo isambatan'olona amin'ny toerana misy azy avy, ny isa-tokantrano. Sotranao izay tompo satria tianao izahay ka omenao indray ny sakafo sahaza ho anay, omenao indray ny fitiavana avy aminao, ny rivotra iainanay amin'izao tontolo andro izao. Mankataka aminao izay tompo mba hiaraka aminay ianao amin'izao fotoana izao, mba hiteny ianao amin'ny alalan'ireo mpanomponao, ary iaino izahay, ary ny teny avy aminao dia mba ho famelombelomana ho anay, ho famelombelomana ho an'ny fanahinay. Dia mitenena Jehova fa miaino izahay mpanomponao, na iza naiza toerana misy anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vaky izany. Amen. Nous arrache
izao Kristy kapiteny mialoana anile irasy no manotrika aniny tsipika no milatsaka tamony filoana ho apingana entona ho fandraseny zao rehetriza rimiaramila mandrosoa izao Kristy kapiteny mialoana iaraka anetry tena ivavaka tsika tompoko andriamanitro mbola velom-pisaorana anao hatrany izay raha mbola tonga eto amin'izao fotoan'izao indray ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao ahafahanay koa io mametraka eo an-tongotrao izay zavatra rehetra mavesatra aminay ankehitriny indray eo dia manantona anao izahay tsy noho ny famindrehanay fa noho ny famindraponao dia mangataka aminao izay raha eo mba amelanao ny helokay amelanao izay rehetra tsy mety nataonay taminao fa mety nataonay tamin'ny hafa koa dia ianao andriamanitro no mbola hitari-dalana anay hatrany arovy izahay ray eo arovy amin'ny ratsy arovy amin'ny fakapanahy arovy amin'ny izay rehetra tsy avy aminao dia misaotra Jesosy io satria ianao no efa nandrotsaka ny ranao mahavonjy ahafahanao manavitra anay tsirairay avy dia misaotra Jesosy io amen. ry ray aman-dreny ry havana ry tapaka sy namana misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao hono a raha tsy manao ve isika tsy manao ny asan'Andriamanitra dia tsy ho vita io asa io afaka mieritreritra kely an'izay ve ianao tsy avelako eritreritra ely ianao fa ny valiny dia tsia matoa izasy ianao manao ny ty asy ty dia satria fatatsika fa fitiavana sy fahasoavana omen'Andriamanitra antsika io ka noho izany dia ampatsiahy zavatra kely aminao a asa raha tadidinao efa nampiseho teto ty boaty kely ty ny soratra hitantsika eo dia hoe fanatitra sy ampafolony ho an'i Jehova fotoana ny ampiasantsika azy ary izao izany hoe anome fanatitra isika ho an'ny ilay ray mpamorona antsika ary koa amerina aminy ny ampafolo-karena araka ny izay efa toromarika ny Baiboly ka rehefa vita izany a dia hiaraka hiondrika hivavaka isika inonano tinao Jesu batolotroanao zay nitondralatsa Yesu no hiaraka hivavaka sika tompoko Andriamanitra rainay eo
miakohaka eto anatrehanao izahay satria mahatsapa fa nomenao izay ampy, nomenao izay feno, ka tonga indray amin'ity andro sabata masina ity anatanteraka ny didinao. Raha eo raiso ireto vola makarena izay nomenao anay ary amerenanay ampahany. Engany mba hotsinjovinao ny ampiasaina ny reto vola ireto ka mba hampandroso hatrany ny asanao. Raha eo misaotra anao satria mitsinjony izay mahamety ny tsirairay aminay foana ianao, ary misaotra koa satria menao anay ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. David et Goliath? Oui, je la connais. Si tu veux, je peux te la raconter. Ok. En fait, il y avait un berger qui s'appelait David et il avait des frères. Et ses frères faisaient partie d'une armée, l'armée de Saül. Et justement, un jour, il y avait une guerre, les Israélites contre les Philistins. Et les frères qui devaient aller donc à leur lieu de bataille, il y avait David qui était chargé d'amener de quoi nourrir ses frères pour la guerre. Et donc il amène les provisions, et quand il va voir ses frères, quand il va voir ses frères, il voit que ses frères ils sont pris par la peur. Ah oui, je m'en rappelle. Et après, David, du coup, il va voir Saül et il va demander si il peut combattre Goliath. Mais Saül, il dit qu'il est trop petit et qu'il aura très peur. Et David, il a insisté, et donc du coup, finalement, Saül, il a dit oui. Et après, Saül lui a mis des armes, de quoi se protéger, et c'était trop lourd pour lui. Et donc après, il a enlevé David, et après il est allé voir Goliath, mais Goliath il s'est moqué de lui parce qu'il est trop petit et qu'il n'y arrivera jamais. Et après, il s'est aussi moqué de Dieu. Oui. Et après, Goliath, il a pris son épée, il a couru vers David. Et David, avant, il avait pris des pierres, et il avait pris son lance-pierre pour protéger les moutons. Et après, pour protéger les moutons. Oui.
Ils sont servis pour protéger plutôt. Oui. Et après, donc, du coup, il a pris son lance-pierre et après, il a lancé sur le front de Goliath. Et Goliath, il est tombé. Et les Philistins, ils avaient peur que l'armée de Saül allait les attaquer. Oui. Et donc du coup, ils sont partis en courant. Parce qu'il y avait, vu qu'il y avait David qui avait tué Goliath. Ouais. Et après, l'armée de Saül avait gagné. Oui, c'est comme ça qu'ils avaient gagné. Ça se trouve dans 1 Samuel, verset 17. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche avec le Dieu de l'armée d'Israël que tu as défié. Et la leçon à retenir, c'est peu importe que tu sois petit et qu'on te demande de faire une chose que tu ne sais pas faire, si tu demandes à Dieu de t'aider, tu peux le faire. Manasanao ary hanokatra ny baibolinao ary hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Hotahinana izy ny teny izany. Amen. Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'ity sabata maraina ity. Arabaina ianao izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ka afaka manana tombontsoa andray ny teniny n'aiza toerana misy anao, na ao atokantranonao na eny ivelany, dia isaorantsika ilairay satria tombontsoa sy fahasoavana avy aminy no mbola ahafahantsika mandray teny fampahirezana amin'izao sabata maraina izao. Eny tokoa iarahana malala ny zava-misy ankehitriny, dia zavatra sarotra, ary mbola maro ireo firenena miaina ao anatin'izany atao hoe fihibohana izany. Amin'ny mahasarotra an'izany toe-javatra izany dia rehefa ao an-trano dia sarotra ihany koa ny manao izay hampandeny fotoana, ka dia maro amin'izao fotoana izao ireo olona izay mihazakazaka mitady hevitra anao izay fomba rehetra hampandeny fotoana ao an-trano. Ka ny zavatra tsikaritra tatoato dia maro ireo izay olona izay lasa mankafy mahandro sakafo. Misy aza moa ny sasany dia manapa-kevitra mihitsy ny hianatra manamboatra mofomamy. Rehefa natao ny fikarohana dia anisan'ny ankafizin'ny mpanjifa indrindra ny fividianana lafarinina na atao hoe varim-bazaha, ary matetika dia tapaka ny famatsiana izany satria maro ny olona no mividy. Tsy adino koa anefa fa ny lafarinina na ny varim-bazaha dia foto-tsakafo ny zareo tandrefana, izany hoe tsy mitovy amintsika malagasy. Ny antsika moa dia ny vary no foto-tsakafo. Ary mety eritreritra ary angamba isika fa ny varim-bazaha dia ry zareo tandrefana no namorona azy, kanefa dia tsy ny valiny. Raha ny marina ny varim-bazaha dia ry zareo tatsinanana na ry zareo vao mifaritra Moyen-Orient no nahita azy, ary raha zavaina misimisy kokoa dia ry zareo Sirianina no nahay ny fe voalohany izany atao hoe vary na blé izany. Nanomboka tamin'ny fahaizana fambolena, fahaizana mamboly azy mba fampiarahana azy amin'ny rano, ary avy eo dia nanaraka moramora ny fahaizana manao ireo mofo isan-karazany, ary niteraka fivoarana maro teo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina izany. Nanjary tsy misy intsony ny fifindramonina matetika, nanjary niezaka ny mponina
ny ho lasa raikitra amin'ny toerana anankiray ary nanatsara ny farim-piainany, lasa nahay nanamboatra trano isan-karazany ary lasa nahay nanao fanaingona ihany koa ny toerana misy azy ireo, nanomboka ihany koa ny fiompiana, ka nanomboka teo dia teraka ny atao hoe kolotsaina na civilisation izany. Azo lazaina izany fa Syrie dia berceau de la civilisation, na atao ihany koa atao hoe ivon'ny fivoarana eo amin'ny kolotsaina amin'ny maha olombelona. Zava-misy dia tsy teo amin'izay resaka fahaizana varim-bazaha izay ihany, fa teo amin'ny lafiny maro, raha tsy tentsika afa-tsy ny fahaizan'izy ireo mandrakotra, na atao hoe ny influence nananan'izy ireo tamin'ny firenena fampikasokasoka manodidina azy, tahaka ny teny hoe arameanina izany na sirianina izay teny nampiasain'i Israely taloha. Ary Israely indrindra dia firenena akaiky mifanosina amin'izany atao hoe Syrie izany. Tsy manga foana akory ny lanitra teo amin'ny Syrie, fa nisy ihany koa ny vanim-potoana nisy ny ady, ary natetika dia natetika izany. Ady izay niaina ny manodidina tamin'ireo firenena manodidina azy, ary ny firenena Israely dia tsy afabela tamin'izany. Ny firenena Israely dia voarakitra ao amin'ny Baiboly ny tantarany, ary voarakitra ihany koa ao amin'ny Baiboly ny tantaran'ny Sirianina izay niady matetika tamin'ny vahoaka Israely. Ny zavatra misy dia izao, ny vahoaka Sirianina dia mbola miaina ao anaty ady mandrakakehitriny, ary fantatsika tsara ny ady an-trano izay mahery vaika nanomboka tamin'ny taona 1912 ary mandrakakehitriny izany, izay miteraka fifindramonina maro sy miteraka afatesana sivily maro ary miteraka fahampotehana eo amin'ny firenena. Amin'izay resaka ady izay indrindra dia te-hisintona ny saintsika ako hiara-handinika tantaran'ny Sirianina sy ny Israely ao amin'ny Baiboly. Nisy fifanandrinana matetika atao amin'ireo firenena roa ireo, fa andeha hisintomantsika lesona ady anankiray izay nifanandrinan'ny firenena Israelianina izay manana an'Andriamanitra sy ny firenena Sirianina izay netehatra tamin'ny herin'ny tena. Mialohan'ny hijerentsika mazavazava kokoa ny momba an'izay dia manasa anao hanondrika ny lohanao hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, indreto izahay, vonona hiaino ny tenao, omany ny fo amam-ponilahy, ampangino ny feo hafa rehetra, ary mangataka aminao ihany koa mba hanositra ny molotra izay hitondra ny tena, ka tsy izaho no eno fa ny hafatra avy aminao. Sotra Jesosy. Amen. Ny tantara izay entiko amintsika amin'ity maraina ity dia ao amin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa toko fahaenina ny 19 ka hatramin'ny 20. Hozaraintsika intelo miandalana ireo ary hovakitsika miandalana ary ezahantsika angalana lesona. Tantara izay nifanandrinan'ny mpanjaka Sirianina sy ny mpanjakan'ny Israelianina. Mpanjaka Sirianina izay antsoina hoe Ben Hadada ary ny mpanjaka Israelianina izay atao hoe Joram. Tao anatin'izany fifanandrinana izany dia nahitana ihany koa ny mpaminany lehibe anankiray izay antsoina hoe Elisa, izay andray anjara mavitrika ao anatin'izany tantara izany. Andeha hovakitsika ny teny. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe, any ananina no itobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe, tandremo fandrao makany ananina ianao, fa any no idiran'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sositra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe, tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa-paminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano
fandrinao aza. Eto dia mahavariana ny tantara ary tena mahalasa saina tokoa satria rehefa nikasa ny amely ny vahoaka Israelianina ireto Sirianina ireto dia izay kinendry rehetrarehetra dia nandamoka avokoa. Izay atao hoe tactique de guerre rehetrarehetra dia anticiper avokoa. Ary zendana aoka izany ilay mpanjaka. Tsy hitany izay atao. Mahagaga satria eto anatrehan'ity ady ity dia efa mandresy sahady ny vahoakan'Israely. Tsy mbola mahafantatra akory izy ireo fa misy ady miandry azy. Tsy mahafantatra akory izy ireo fa misy loza manantanina any ambadika any. Kanefa dia efa mandresy izy ireo. Noho ny asa mahery vaika izay ataon'ilay mpaminany antsoina hoe Elisa. Elisa dia tsy soviana amintsika fa ilay mpaminany izay miavaka tamin'ireo mpaminany rehetra. Ireo mpandinika Baiboly dia mieritreritra fa Elisa dia ilay tandindony ilay mpaminany lehibe zanak'Andriamanitra 700 taona aty aoriana dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. Ary rehefa dinihana tokoa dia tsapa fa misy fitoviany ny alaliny na ny aheriny ny asa nataon'izy ireo tetỳ tany dia Elisa sy Jesosy izany. Elisa dia ilay lehilahy navita nanova ny rano ho lasa rà. I Jesosy dia nanova ny rano ho lasa divay. Elisa dia ilay mpaminany Jehova izay naminany fa ho atao fahirano i Samaria. Ary Jesosy dia naminany fa ho atao fahirano Jerosalema. Elisa dia naminany dia nafantatra ny fisainan'ireo fahavalony araka ny tantara vao nivakiantsika teo. Ary Jesosy ihany koa dia nafantatra ny fisainan'ny fahavalony dia ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay nifosa sy niezaka hamely azy izany. Ary tsy mijanona eo ihany fa Elisa izay fantatsika tsara fa nanasitrana ilay boka dia ry namana izany. Ary Jesosy dia nanasitrana boka maro dia maro. Tsy tapitra fa mbola maro isan-karazany. Fa Elisa, ary ity ny tena anisan'ny mahavariana, dia nanangana ankizilahy kely tamin'ny maty. Ary Jesosy tena nanao izany ihany koa. Rehefa maty Elisa, voalaza ao amin'ny Baiboly izany, dia mbola nisy olona natsangana ihany izay nilevina teo akaiky ny fasana. Ary Jesosy rehefa maty dia maro voalaza ao amin'ny Baiboly fa maro ireo nitsangana tamin'ny fotoana nahafatesany teo a Kalvari. Zava-dehibe ny mahafantatra izany. Satria i Jesosy sy Elisa dia nanana ministera na asa mifandraika. Iverina atao amin'ny tantara isika ary hitantsika ny lanja ny asa nataon'i Elisa. Ary manintona antsika isintona lesona izany. Isika koa ry havana malala dia ao anatin'ny ady. Ny fiainantsika dia miatrika ady isan'andro san'andro. Ary ny zavatra misy dia izao, maro ny fahavalo tady amely antsika. Mety ho fakapanahy, mety ho aretina, mety ho olon-dratsy, mety olona te hanisy ratsy antsika. Kanefa ny zavatra misy dia izao, tsy mahazo antsika ireny. Ary araka ny nataon'i Elisa, tsy mahafantatra akory ireo vahoaka Israely fa misy andringana, misy mitady amely, fa raha mbola tsy manomboka akory izany, raha mbola vao ampieritraretana ao am-pandriana, ilay amely ratsy dia efa fantatra Elisa. Ary Jesosy ihany koa manodidina ny fiainantsika dia isan'andro san'andro miaro antsika na dia tsy tsapantsika ary izany. Tsy avelany tonga eo am-pototsofontsika, tsy avelany tonga eo am-lohan'ny masontsika ny loza izay manambana antsika. Isan'andro san'andro isika
te miaina fandresena miaraka amin'i Jesosy Kristy. Zay no lesona voalohany tokony iraikitra ataondohantsika amin'ity maraina ity. Andeha ho toizantsika ny tantara satria mbola mahafinaritra ny zavatra izay voalaza manaraka eo amin'ny 7:12. Aroy ny mpanjaka, andeha izahao izay hitoerany mba anirahako hisambotra azy, ary nolazainy taminy hoe indro ao totana izy. Ary ny mpandeha soavaly sy ny kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fo maraina koa ny zatoviny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovy, ary dia nahita izy, ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Mahagaga ny toy ny tantara ry havana. Nanapa-kevitra ity mpanjaka fa hamely avy hatrany any amin'ilay fototry ny olana. Nanapa-kevitra ity mpanjaka fa hamely avy hatrany any Elisa. Ary nieritreritra izy fa tsy afaka hanao ininona fa ho resy manomboka eo ny firenena Israeliana. Ity dotana ity dia midika ihany koa hoe lavadrano roa. Kanefa midika ihany koa io hoe fonenana nipetrahany Elisa sy ilay mpanompony. Maninona no resahana ilay mpanompo eto? Aoka ho tsindriana fa ny dikany hoe mpanompo amin'ity andalana ity dia tsy ilay mpanompo mpiasa trano akory, fa ilay mpanompo izay mpisolo tena, izay mpanolo rehefa tsy eo Elisa. Aka ohatra isika teny ampiasaina mitovy ao amin'ny Baiboly ilay iantsonan'ny Joshua manompo any Mosesy, na Elisa ihany koa izay nanompo any Eli. Hitantsika izany ao am-Mpanjaka voalohany 7:20. Hitantsika ihany koa amin'ny Joshua 1:1. Zany hoe tsy Geaza zany ity mpanompo ity, fa mpanompo hafa mihitsy. Dia aoka ho tsindriana tsara fa ity mpanompo ity rehefa nahita ny maraina ireo kalesa maro dia raiky tahotra, indrisy, ahoana no ataontsika? Ahoana no ataontsika? Mahavariana ry havana fa ny reflexa na ny retsim-pandrenana anan'ity mpanompo ity dia avy hatrany dia ahoana no ataontsika? Ho ataoko sy anao. Indrisy zany dia efa maneho sahady fa tsisy azo atao, resy isika. Izay ihany koa no zavatra misy matetika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa manomboka hitan'ny masontsika ny olana, rehefa manomboka hitan'ny masontsika miala lavitra any ny olana na ny loza, dia manomboka raiky tahotra isika. Manomboka matahotra, mangovitra, ary manomboka malahelo. Ary miteny mihitsy hoe indrisy, inona no atao? Tahaka ny toe-javatra iainantsika amin'izao, ity coronavirus ity, dia maro ny olona ny matahotra, tsy manana masika, tsy manam-bola, foana ny asa. Inona no atao? Zavatra tsikaritry eto ry havana malala dia izay koa ny reflexa anantsika, miezaka mamatatra ny azo atao. Vitatsika ve sa tsy vitatsika? Voatoatritsika ve sa tsy voatoatritsika? Afaka hiatrika an'izao fihiboana sy tsy fisiana lava izao ve? Afaka hiatrika an'izao fahasarotan'ny fiainana izao ve? Tsy miasa. Afaka hiatrika an'izao arety mandringana izao ve? Inona no ataontsika? Indrisy,
maro loatra ireo fahavalo, maro loatra ireo manodidina, ary hita miariary mihitsy izany. Hita ireo olona izay mitsipatsipaka etsy sy eroa izay maty, hita ireo olona izay miditra hopitaly, hita ireo olona izay mitaraina, ary tena tahotra sy panika hozy izy ny vazaha tanteraka. Izay no réaction na fihetsika natao in'ilay mpanompo sy ataontsika ihany koa. Ary mahavariana ny valiny teny nataon'i Elisa manao hoe amin'ny 20 aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Zany faliteny zany dia midika fa tsapany Elisa tsara mihitsy fa nitahotry ny hery, mietehitra amin'ny herin'ny tena n'ilay mpanompo. Zany hoe raha maromaro isika dia afaka nandresy fa saingy vitsy. Ary isika koa dia mieritreritra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha mba nananam-bola zao, raha mba nanana vola betsabetsaka kokoa tao amin'ny compte bancaire dia mba nandry fa izay ahako, natoritory ahako, natao fiboana, tsisy olana zao tsisy asa. Ohatra zany. Na hoe marary ahako. Raha mba zany dokotera, raha mba nisy fanafody zao dia mba tsy narary, mba tsy tratra ny coronavirus. Mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenantsika. Izao no fanambarana nataon'i Elisa. Nivavaka izy, nanao hoe Jehovah ho mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Aika ity lehilahy ity dia jamba, tsy mahita ny herin'Andriamanitra manodidina azy, tsy mahita ny anjely analikisa manodidina azy, ny kalesiafo sy ny soavaly vonona hiaro azy, mitobo manodidina ny tanàna. Dia toy izany ihany koa ry havana malala isika, tsy hitantsika ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy Kristy izay mpitaritafika tobo manodidina miaro antsika, fa miantehitra amin'ny herin'ny tenantsika isika, manisa ny herintsika isika. Misy teny ao amin'ny Baiboly manao hoe ao amin'ny Romanina 9:9, Romanina 9:9, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hatohitra antsika? Aoka tsapanao manomboka androany, fa Andriamanitra dia momba anao, iza no hatohitra anao? Kalesiafo, soavaly, ny herin'ny lanitra no miaraka amintsika. Aoka isika hangataka amin'Andriamanitra mba hampahiratany ny masontsika, mba hatsapantsika fa eo izy miaro antsika. Tadidio fa ny fahajambana ara-panahy dia vahavahan'ny Baiboly miresaka io, ary voalaza ao amin'ny Jaona 1:2-7 fa ny fahajambana ara-panahy dia tahaka ny fifankahalan'ny mpirahalahy. Misy an'izany ve ao amin'ny fiangonanao? Tahaka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 10:14 fa ny fahajambana ara-panahy dia ny fanaovana fampianaran-diso. Misy an'izany ve ao amin'ny fiangonanao? Ary indrindra ilay toko sy andiny diso fatantsika loatra ao amin'ny Apokalipsy 7:5 izay milaza fa ireo izay matimaty ara-panahy no atao hoe jamba ara-panahy. Iriko mba tsy ho anisan'izany isika, fa iriko mba hiantehitra tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra, mba iriko ho tsapantsika ny herin'Andriamanitra manodidina antsika. Andeha ho toizantsika ny tantara, andeha ho vakiantsika izay voalaza ao amin'ny 9:7. Dia nidina nakany aminy ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto, ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'i Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy ity ny lalana ary tsy ity ny tanàna, fa manaraha ianareo dia hitondra anareo
hoany amin'ny lehilahy tadiavinareo aho dia nentina nakany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria ireo dia hoy Elisa, Jehova ampahirato ny masony ireto mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy ka indro tao afoan'ny Samaria izy. Raha manaraka ilay tantaranareo dia tena mahatsikaiky izy ny fitenenana, mahavariana, mahampime mihitsy raha azo lazaina satria iny Elisa izay antitra tsy haiko nivoaka ny trano nanantona ireto miaramila. Amin'ny fotony sy ataoko hoe mety sady manany ihany mihitsy aza. Toatra ny diso olona ka mba tsy ato ilay olona davinareo fa aloanareo etiko ary Ary ny tena misy azy. Tsy vitan'izay anefa. Fa tsy nanana safidy tokoa ihany koa ireto miaramila Siriana ireto satria dia jamba. Ary dia nanaraka moramora fotsiny. Ary avy eo dia nitendray Elisa hoe Jehova ampahirato ny masony dia nahiratra ny masony dia tonga tao Samaria. Ny zavatra hitantsika dia eo ampelantanany Elisa mihitsy ny fandehan'ny tantara. Ary izy mihitsy no manoratra hoe izao no anaovana azy. Laloviny mihitsy ny volombavan'ny reto miaramila ireto. Mahavariana ary tahaka izany ary tsisy hafa amin'izany mihitsy. Ny fomba hiatrehan'i Jesosy Kristy ny olana eo amin'ny fiainantsika rahalahy sy anabavy. Raha ohatra ka maro dia maro ireo olana, ireo loza mitatao, ireo loza manambana, dia Jesosy no mifehy ny zavatra rehetra. Jesosy no mifehy ny toe-javatra rehetra. Izy mihitsy no milaza fa tsy misy tokony hanahianareo. Ao amin'ny Mateo 5:5, Mateo 5:7 manomboka eo amin'ny 17. Izy mihitsy no milaza fa eo ampelantanany zavatra rehetra. Izy no mahafantatra ny zavatra rehetra. Ary tsy misy afaka manohitra izany. Rehefa manoratra izy dia tanteraka izany. Rehefa miteny hoe izao ny anaovako azy dia tanteraka izany. Moa ve mbola tokony hisy isalasalana ihany? Ry havana. Moa ve mbola tokony hisalasala isika fa ilay Jesosy izay nampiatra antsika, izay miara-miaina amintsika ao an-tokotana, ilay Jesosy izay ao an-tokantranonao, ao an-tokantranoko, izay miaraka aminao isan'andro san'andro, dia miditra tsehatra. Ary tsy vitany miditra tsehatra fa tena manoratra mihitsy ny fandehan-draharaha, fandehan'ny toe-javatra, ary manolotra aminao ny fandresena. Amin'ity maraina ity izany ry havana malala, dia tsy tokony ny alehibe ny olana na ny loza mitatao manoloana antsika no jerentsika, fa ny alehibe an'Andriamanitra izay mifehy ny zavatra rehetra. Raha toa ka ny ratsy sy ny tahotra sy ny loza foana no eritreretintsika, dia fantatsika fa tsy hanavitra antsika velively izany. Fantatsika fa tsy hampandroso antsika velively izany. Fa zavatra tokana ihany no tokony ataontsika. Dia mitondra ny fiainantsika eo amin'i Jesosy. Ary manaiky an'i Jesosy hanao ny zavatra rehetra eo amin'ny toerantsika. Andenga ovaka itsika izay voalaza amin'ny Filipianina 4:4. Filipianina 4:4. Ny 9 sy ny 7. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fivavahana, ny fifonana, ny fisaorana, ny fangatahana amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Tsy izay voafehy, tsy izay tsy voafehy ihany, tsy izay mampatahotra ihany, fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Misy lehilahy iray izay coaching na motivateur, izay ny antsoina azy, na izany hoe
zay ny asany, zany hoe mampahery olona manamboatra fomba manova fomba fisainan'olona kanadiana antsoina hoe Frank Nicolas, dia nilaza fa ny atao hoe fiavina vonana na tsy fanetretena dia ny fikerizana anao zavatra na ife zavatra izay tsy voafe na izay fa hors de contrôle hozy izy ny vazaha. Vouloir toujours contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Mialatsiny amin'ny teny paiko. Amin'ity marana ity dia hindrana izay teny izay fa hanova kely fotsiny hoe ny fiavina vonana ara-panahy raha lasy anambavy, dia ny fiezahana amin'ny herin'ny tena samirery, ny fikirizana, ny fe, ny zavatra voafe ary ny zavatra tsy voafe, ary avy eo vao miazakazaka miantso an' Jesosy rehefa difotra na adoalika ny ranom-bary. Avona ara-panahy, tsy fanetretena ara-panahy. Jesosy dia miteny, Paoly apôstôly dia miteny ao amin'ny toko izay nivakiantsika teo fa ny zavatra rehetra dia entina amin'i Jesosy amin'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana. Aza manahy, izay ny anombohan'ny teny. Ny fiahintsika izany, ny ahiahintsika, ny tahotra ao anatintsika dia satria tsy mbola nentintsika ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Mety mbola misy avinavina kely any, mety mbola misy fanandratantena kely any, izany mahavita azy. Raha mbola afaka manisa ny heriko ahako tahaka ilay mpanompo izay manao évaluation na miezaka mamantatra ny heriny. Fahadisoana nataon'i Davida izany, satria nanisan'ny miaramilana izy ary natezitra an'Andriamanitra izany, satria nieritreritra Davida fa ny herin'ny miaramilana no azahoan'ny fandresena, kanefa Andriamanitra no nanome azy ny fandresena. Aoka isika tsy hanao izany fahadisoana lehibe izany, ka metehatra amin'ny herin'ny tenantsika, metehatra amin'izay mety ho vitan'ny tanantsika na ny saintsika, fa aoka ametraka ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra. Ary izy, raha toka manoloana ny tahotra isika, dia izy no voalaza ao amin'ny 7 fa hanome fiadanana, ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mihoatra noho ny fahalalana rehetra, izany hoe mihoatra noho izay miseho azo mahafantatra rehetra, izay manana ny fanazavana ny ty syry. CVO io e, tsy manasitrana io e, tambavy io e, chloroquine io e, tsy milaza azo mahalala rehetra ampangino zany, fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa izy no ameny fiadanana, izy no ampitony ny fo izay matahotra sy ny hevitra izay miroro-saina. Mahafinaritra izany teny izany ry hava-malama, ary izany teny izany no tiako hitoetra ao anatintsika amin'ity maraina ity. Tao am-pamaranana dia tiako ny mampatsiahy fa ny tantaran'i Elisa tamin'ny fotoana io dia tantara natao angalana lesona lehibe. Elisa niara-nipetraka tamin'ilay mpanompo dia tahaka antsika miaraka amin'i Jesosy Kristy isan'andro. Jesosy izay nanome antsika ny fandresena isan'andro na dia mbola tsy hitany masontsika aza ny loza manambana sy ny loza izay mitady hamely antsika, dia efa eo izy miantisipe na mialo lalana an'izany fandresena izany. Ary raha toka tonga manoloana ny masontsika ny loza dia mampahiratra ny masontsika izy raha manaiky isika, ary mampafantatra antsika fa izy no mitantana ny zavatra rehetra, mahery izy ary eo ampelantanany ny fandresena, tsy misy tokony salasalana. Aoka tsy antehitra amin'ny herin'ny tenantsika isika, fa anatona an'Andriamanitra, anatona an'i Jesosy Kristy amin'ny fofeny fanetretena ary hanome azy ny zavatra rehetra. Je laisse à tes pieds mes fardeaux, izy ilay tononkira izay. Apetrakitsika eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tsy misy tazonitsika na kely varaveka, mba ahafahany miasa, ahafahany miady. Izao ny miady ho Jehova fa ianareo angina. Iriko izany teny izany mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy, ka hisaraka eto isika
raha anao izay rehetra ataontsika isika manomboka an'io dia ho tsapantsika fa mahery ilay Andriamanitra ivavahantsika, afaka miaro antsika amin'ny zavatra rehetra ary efa miaro antsika izy na mbola tsy mangataka ary isika, ary izy rery ihany no anakinantsika ny fiainantsika isan'andro isan'andro, ka andeha tsy amitahotra isika fa andeha amin'ny finoana sy iaina amin'ny fiadanana izay atolony ho antsika. Tahantsika ny Jehovah. Amen. Hivavaka isika. Jehovah tompony maro, Andriamanitra mahery, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Jesosy zanak'Andriamanitra. Misaotra anao izahay satria nampatsiahivinao nao anay androany ny herinao izay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanay. Nampatsiahivinao anay androany fa eo ianao vonona hiady ho anay, eo am-pelantananao ny toe-javatra rehetra, ary afaka ny hompandresy izay raha misafidy ny hiaraka aminao, raha misafidy ny anaiky anao hitantana ny enta-mavesatra rehetra eo aminay. Atolotra ianao izany Jesosy malalo, satria inona moa izahay, inona ny vitanay, fa fantatray fa ianao no afaka mitondra ny vahaolana eo amin'ny fiainanay. Ameo anay ny fiadanam-po izay nampanantenanao, ameo anay ny fotony ahafahanay miatrika ny fitsapana izay eo alohanay, ka hivoaka ho mpandresy izahay satria manana anao. Taio ny fiangonanao, taio ny malagasy rehetra sy ireo olona rehetra manerana an'izao tontolo izao izay matahotra ny anaranao, arovy izy ireo araka ny efa nampanantenanao. Anao ny dera, ny haja, ny saotra ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ray io miteza iaino mivavakay ianao miainoa ny fitarainanay Andriamanitra entinay eo anatrianao ny etaetanay rehetra izay milaoka ato am-ponay mety tsy milaoka koa nefa tompo fantatsay fa ianao dia miaino mivavakay ko raiso tompo raiso izay mandrakizay ho anao Fanay palasa fa maitujari fiarana itwe traminandalanda fa ewanilanda mancha raiso nitsotrano avy amin'Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako. Amen.